Asan'ny apôstôly toko fahadimy ravana. Asan'ny apôstôly toko fahadimy. Efa fantatsika moa fa tantaran'izy mivady Ananiasy sy Safira ty tantara ato amin'ny perikiopa ty a. Jerentsika ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy, ary Ananiasy no nandre izany teny izany a dia karapoka ka afaka miaina. Sambikitsika eo amin'ny andininy fahafolo dia ny karapoka tao alohan'ny tongony miaraka tamin'izay koa izy dia afaka miaina. Maty aloha Ananiasy, maty fotoana foikely taorinan'izay Safira vada, satria ry havana, satria tsy netya nanala masika. Le masika eto a dia misy endriny anankiroa, lainga sy fetsaram-belatsihy. Teny amintsika indray ny tombo e, manao teny averina amintsika izy amin'izao maraina izao hoe tsy aleo ve mba esorina amin'izay io masika io e, tsy aleo ve mba esorina amin'izay io masika io. Inona no fahamarinana voalohany ry havana? Ao an-tsain'ny olona izay hoe vonina na mba te hanala an'izany masika izany. Fahamarinana voalohany tonga ao an-tsainy ry havana dia hoe mpanota izy, mpanota izy, ary izany no votoatin'ny filazantsara, mpanota za sy anao. Ary izany ny fahamarinana voalohany tokony tsy sahivina mandrakariva ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika ao raha te hanala an'ilay masika isika. Nitoetrako ange, nitoetrako fototra ange dia hoe mpanota. Fa mieritreritra n'lay hanazavana an'izany hoe toetra mampanota izany ry havana, dia mahatsiaro n'lay fitenitsika malagasy hoe io dia ohatra ny tahaka ny tongo bakivaky. Maninona? Sady marary a mamenatra, sady marary le ota. Enao tahaka izao sy tahaka izao lave marary eny, marary ange ianao satria fantatrao ny ataonao e. Ary hitan'ny hafa le izy ka menatra ianao e, ka menatra ianao e. Sady marary mamenatra le mampanota ry havana. Ary dia normala be isika e raha manao masika e, normala isika raha manao masika. Anafenana an'izany tongo bakivaky, ara-panazany ry havana. Fa izay no ampatsahiviny tompo amintsika rehefa mijery anao izy, rehefa mijery anao izy. Ary raha tonga saina ianao mijery anao izy dia eo mason'ny tompo a tonga na fijeriny a mpanota, mpanota. Ary ny fanontaniana ry havana, raha fantatrao mijery tahaka anao, mijery anao tahaka izany ny tompo, dia ozy izy le mpitory tena anankiray izay hoe raha izany tokoa moa izy, inona mba ady atrehanao ao anatin'ny herinandro amin'ny tontolon'ny fiainanao, inona ny karazana ady atrehanao? Rehefa ty am-piangonana ve ianao miady mba hanana endrika ivelany ho kristianina araka ny fahamarinanao, izany ve ny adinao rehefa alahady? Fa rehefa latsinainy ka hatramin'ny sabotsy ve ianao miady ve ianao sanatr'iny izany araka le perikiopa omaly
miady ianao mba ho naman'izao tontolo zao, miady ianao ampiseho hoe za dia maharaka aiky daolo za ny fomba fisainana zao tontolo zany, na dia manana etiketo kristiana. Inona ny adinao e? Sa miady any ianao fa fantatrao fa efa tianao ialana zany fomba n'izao tontolo zao zany, fa vizany ianao, solavaka ianao. Inona ny adinao? Sambatra ianao ry havana, sambatra ianao raha mamono sao, raisinao zava-dehibe, raisinao zava-dehibe. Zany mampanotanao izany, satria zany ny fomba tiany Jesosy hijerenanao sy anatonana anao. Ozy izy le mpitory-tena anankiray izay, raha ny testamenta vaovao nge mijereny, raha ny testamenta vaovao mijereny, ny olona mahasarika an' Jesosy, zay ny ilazany azy, ny olona nahasarika an' Jesosy tsy ny olona salama fa ny olona boka. Ny olona nahasarika an' Jesosy tsy ny olona mavitrika sy matanjaka fa ny kilemay. Ny olona nahasarika an' Jesosy tsy ny olona faly sy tao anaty fahasambarana fa ny olona torotoro fo sy torotoro fanahy, ny olona brisé. Ninona antony le brisement? Te hasarika an' Jesosy venao, mba meteza amin'izay, aza atao hira fotsiny io, aza atao zaosy tsy anjerymanta fotsiny io, meteza ho brisé. Noho izany toetranao mampanota izany, ary fatantsara io toko vakivakinao ara-panahy io hoe maharary ianao sy mahafabaraka anao io. Ary araka le tenintsika eto hoe ahoana moa tsy afa-tananao fa mamparary io toko vakivaky ara-panahy io, fototry ny otanke dia le fitiavan-tena, le égoïsme. Fantatrao tsara, isaky ny égoïste ianao mitokantranonao, isaky ny égoïste ianao any ivelany tokantranonao sy ny ankonanao. Ny endriky ny miota faharoa fa fantatsika tsara, le égocentrisme. Zany ho ivo ny fiainako, tsy kristocentrika ny fiainako, tsy théocentrika ny fiainako, tsy Kristy ny centre ny fiainako, tsy Andriamanitra ny centre ny fiainako, fa zany centre ny fiainako. Zany le endriky le hote fantatro loatra zany, ary sady makarary azy zany, ho te hiala amin'izany aho. Ary nefa tiako afenina zany, satria tsy fantatro hoe ay zay le tena toetrako a tiany Jesosy alana sotana. Zay zany ny fahamarinana voalohany ry havana, hoe ho an'ny olona sy te hanala amin'izay rehefa ela ny ela le masika, dia hoe fataro voatritra fa mpanota ianao. Ny fahamarinana faharoa ry havana dia zao: rehefa hoe hanatona an' Jesosy anao amin'ny mampanotanao, dia zao avelao izy a hanefy anao a arak'izay programa efa niverany anao. Avelao izy a hanefy anao a arak'izay hevitra efa nieverany a ary mbola hieverany a anao. Eto manko a Ananias Safira, tamin'ny voalohany iny mety tsy dia tena hoe ratsy le eritreritra e, fa le problema dia misy eritreritra dia hoe tsy foany devoly. Zay le problema. Le eritreritra dia hoe mahita ny Barnabasy izy, ary Barnabasy io hoe Josefa ny anarany, fa ny fiangonana mahita an'le toetra ny feno fahalemem-panahy, feno fahatsaram-panahy, feno fiantranany afy. Tena hita zany raha vao mijery amin'ny Josefa dia tia natao hoe Barnabasy no anarany ity, fa mpampiona, mpampahery, mpiandry. Ary na tsy toetra fotsiny zany fa nasehon'ny Barnabasy tamin'ny hoe famarotana tany, dia le vokatry le vidin'le tany a napetraka ny tongotry ny apôstôly. Io mba hitsimbinana ny mahantra ato amin'ity fiangonana misy antsika ity. Bien sûr mahamiotitra tao amin'ny atrehan'ny olona Barnabasy,
bien sûr nananatorana songadiny izy fa tsy nitadiaviny za fa zany no nitadiaviny ny any anazy safiry tamin'ny voalohany angamba izy mahate hoay nde tsika malala mba hanaraka le ohatra tsara ny Barnabasy nde tsika mba hanao koa zay le mpanentany Barnabasy fa navadiky ny devoly le izy de inona le fo maloto a lasa fo mitsiritra non seulement tsika andao hanao ohatra ny Barnabasy fa tsy zakany ainy tsy zakany eritreny hoe tsy tovy a na ho latsaky Barnabasy ary tsy ohatra ny Barnabasy so de ianao le mpanompon'Andriamanitra malaza saotran'izao saotran'izao fa mitady le voninahitra sazan'Andriamanitra ataonao filandera le fanontona ty Barnabasy ianao hoy ny tompo aminao esory esory zany masika zany avana esory zany masika zany ary araky le teny teo amin'izao fahamarinana faharoa zao avelao Andriamanitra hanefy anao avelao Andriamanitra hanefy anao araka izay efa neverany ianao mety tsy te hanefy anao ho Barnabasy izy tokana zany Barnabasy zany eo amin'ny Baiboly mety hanefy anao ho zandrikilan'i Jesosy izy zany programan'Andriamanitra ry havana ke ane manana programany ho anao izy fa velao izy hanefy anao mahafinaritra ny teny nampitotena ary tsao io masika io maninona ny tsoana le masika rehefa tsoanao le masika toy ny manelingelona ny Jesosy ianao ka eo le masika tsy afaka hamolavolany tarehinao sy mibika anao izy fa le masika no sakana amin'izany matiantoka ianao mitanan'io masika io afa-polo amin'le voninahitra kely sy le fahaizana kelinao iny matiantoka ianao ary matiantoka mandrakizay ianao ry havanao avelao ny tompo iasa ary avelao hanefy anao malalaka izy araka le tenyle pastera anankiray zay eo ampanefenanao ho chef d'œuvre izy eo ampanefenanao ho chef d'œuvre izy à une condition manaiky anao anala anio masika io havanao ary azakivy anao raha mijery ny hafa ato ty fiangonana ty ny hafa nanala masika ohatranao zany ny hafa moa zay tsy te hanala masika na hitory teny fahafereta tsy pastera anazy ny azy avelao izy ikarapokany fa azakivy anao raha nanala ny masika de mahita tena mpanota azakivy anao raha manala masika de ianao mahita hoay zany tena sandry indrindraka atao misampana misy azakivy ianao rehefa manala masika ka mahita hoay zany tsy mbola matotra indrindraka ao fikambanana misy hoay zany tsy mahay mivavaka indrindra andala-panefenanao Jesosy raha manala masika ianao ary zany no hany zavatra tsara indrindra azonao atao amin'izao andro an'izao esory amin'izay io masika io ary nizanizy ianao nininona korotanao fiainanao nininona zavatra miolakolanao fiainanao avelo iziditra ny sehatra aza mamorona tetitratsy ohatrandriry anany asafiro anasongadinanao teny modimody an'izao rehefa fikaraboana amin'ny tany arahany fataperany aina no fivarana zay zany le fahamarinana anankiroa ry havana voalohany indrindra hoe ho an'ny olona te hanala masika izy aza matahotra ny anala masika avelao isy mitoetra anao de le toetra mampanota ry havana zay voalohany ny fahamarinana faharoa aposienanao anala masika de zao une fois ianao nanala le masika une fois miariary eo toetra mampanotanao
faly Jesosy hiditra tsehatra ao amin'ny fiainanao ary dia amolavolanao, anisy ianao, atanteraka izay hoe programany aminao dia ny anafanao hitovianao endrika amin'ny Jesosy. Tsy hitovianao endrika amin'ny Barnabasy, tsy hitovianao endrika amin'ny Paoly na Petera, fa ny hitovianao endrika amin'ny Jesosy. Famarinana fahatelo farany avana dia izao. Rehefa tanteraka izay fahamarinana anankiroa izay dia azon'i Jesosy ampiasaina sahady ianao. Raha vao tanteraka fotsiny fahatsiarovan-tenako hoe mpanota, raha vao manaiky hampiditra azy an-tsehatra na mbola tsy vita raha le chef d'œuvre fahatelo, efa azo ampiasaina sahady. Zaraina aminareo ty tantara na lehilahy anankiray efa 40 taona ty. Nampetsi-po izy ty raha. Davida ny anaran'ilay lehilahy, 40 taona eo niare. Dia ao amin'ny groupena tanora angamba karazana hoe izy ty Kazo tany États-Unis tany zany izy zany. 40 taona izy. Dia ohatran'ny sampana rehetra misy fotoana amangina marary. Ny endry zareo indray le fitsinjarana asa tao am-piangonana, zareo mamanga be antitra. Ary any amin'ireny hospice, ary any amin'ireny trano hitaizana be antitra 70 taona, 57 sy 80 efa fotsy volo ary anao moa zany en fin de vie zany mialatsiny amin'ireny. Dia tena hoe io mizavatra tsy tiany Davida indrindra amin'ireo asa iandreketan'le Kazo nisy azy. Tena tsy tia mihitsy izy. Fa no fanajana fandamina dia nandeha izy. Tena maka izy indray mandeha. Efa kamo izany fa no fanajana fandamina ary quelque part no nitenin'ny tompo any. Dia ny olona rehetra zany manatona an'le be antitra ny akamaroany saika ao anaty fauteuil roulant daholo. Dia izy zany raha etsy daholo le be antitra dia izy nijorojoro tetỳ nanana tetỳ, fa izy nijorojoro tetỳ nanana tetỳ nisy be antitra en chaise roulante ihany to kaikany teo. Dia noho ny vita le famangina, ozy izy hoe adiny ray le famangina. Tena ohatrany hoe éternité ho azy any adiny ray to amin'le be antitra zany ozy izy Davida. Dia andeha tonga dia andeha hitsoaka ozy izy. Misy le be antitra anankiray ny azo manontana ozy izy. Ary tsy afa-miala mihitsy aho ozy izy. Tazoniny le tanako, dia nitotika azy, totika ny hijery azy ohatran'izao. Lehilahy anankiray efa any amin'ny 5 any angamba ozy izy fijery azy. Efa tena antitra ary faran'izay osa tsy araka le fahavitrihan'le tanany miazona. Dia votera ozy izy tsy miteny inona fa mibantsina fotsiny, mibantsina ny tarehako fotsiny ohatran'izao. Dia hoe mijanona kely tao ozy izy. Dia farany any dia tamin'ny zao kosa fa tsy maintsy mandeha amin'izay, fa zao mipromettre anao fa mbola hivery. Dia nivery ny Davida tamin'ilay volana manaraka an'ilay izy. Dia nijanona adiny ray, izy zao lareriny teo. Ary no nivita le famangina, tsy ho vavolombelo Davida. Tsy azoko mihitsy ozy izy maninona lasa tia an'ilay zoky be 50 taona mihoatra ao anaty chaise roulante io. Ary tena zavatra nahavaky fo rehefa midy le hospice ny be antitra, le hoe tsy maintsy manao velomaso ohatrany hoe miabandona azy. Za Davida 40 taona niainan'izany hoe no abandonné ny ray aman-dreny, no abandonné ny tonton sy tantiny zato ary tena manao ohatrany mahatsiaro nanao an'izany tamin'ity lehilahy. Enim-bolana taty aoriana ry havana dia tonga Davida andeha hamangy le rangahy Oliver ny anaran'ilay rangahy. Dia miandro amin'ny olona eo izy, tonga daholo le be antitra sy tonga Oliver. Sy dia raha tsy nataitra azy ilay satria hoe vitsy kely le infirmiera dia maromaro le olona ao anaty fauteuil roulant.
fa nefa tonga to daholo nyrehetrarehetra dia nanantony izy le infirmière ary izy Oliver ozy izy aizy Oliver sy tsaratsara ozy izy fahareo mahoetiko any amin'ny efitrano dia nentyle infirmière tany amin'ny efitranony Oliver le Davida zany dia tonga to amin'ny efitrano to Davida dia nahitan'le Oliver tena hoe vizana ozy izy Davida efa totaona ozy izy tsy mbola nahita olona niala aina zany tao amin'ny fiainako fa fangatro fa efa nanary eo mpanariana aina izy dia nijanona teo ozy izy nitazomiko ny tana nijanona teo tsy hitako izay teneny izy koa raha tsy mare ozy izy dia noho ny andefa ny tenen'le directeur hoe mpiatona ny anina dia hoe mitsoahako ny tanako dia gaga be a seren'ny Oliver ohatra zao le tanako dia afaliko ozy izay hoe enony aho hoe tao voaka ny trana satria tsy maintsy mivoaka fandona tamina madama zay tondala tsara teo fandona dia ozy izy le anina ozy izy le madama hoe zaho ozy izy zafikely monsieur Oliver ary vo nitenen'ny dokotera hoe tonga avy ianao fa ratsiratsy ny fijery amin'ny dokotera azy ny fandeha tonga avy ianao dia avetra miteny azakazaka izy ozy izy efa tsy miteny tsoa fa alina ozy izy ny andre azy teto a dia nanokatra ny maso sarotra be le zavatra teneniny fa zao no nitenen'ny taniko zao no nitenen'ny taniko veloma ozy izy any amin'ny Jesosy veloma ozy izy any amin'ny Jesosy dia ozy izy le madama zafikely ny vavy ahoana no hitenenanao amiko hoe veloma any amin'ny Jesosy nefa ny ianao odimandro amin'ny Jesosy dia andeha ho any aminy zao dia hoe hanao bonjour azy dia ozy izy le dadabe hoe veloma any amin'ny Jesosy mety tsy fantany aho hoe maty satria tsy eo izy fa velomany aho ozy izy Oliver hoe izy ary avy amin'ny Jesosy io ho an'le Oliver le Davida nanaiky rahan'i Jesosy nandresan'le masika nandresan'le tsy fitiavana le hoe famangina be antitra nanitry tena teo anatrehany nyaiky ny fahalemeny azony Jesosy nampiasaina ary nampiasaina ary tsy nanamboatra fihetsika fa ozy izy le olona mifanginy hoe veloma any amin'ny Jesosy avanao aranao masika ohatra n'inona hoe ianao tsisy olona iantsona amin'ny Jesosy zany fa avelao hoe masika io miekeny mampanotana avelao ny rainao any an-danitra anefy ianao ampitovy endrika anao amin'ny sanalahy tokana dia hita fahagagana ianao ho amin'ny fahasoavan-tokana